tsara tokoa mifampiarahaba ary tsaratsara tsabakaina ny andriny hoy ny fitenenan'izay araban'andriny zany tsarava tompoko kozy tompoko akory aby tsika akory lahaly faly manonona mbola tsara karakory karaha stepino zay mahazanga salama tsika fa manomboka mba mafana ty andafo zany de mba mipetaka t-shirt kely ny avanareo zao ny androany zany iresaka ny mazava ho azy ny 29 mars tsingeritaona ny insurrection tany Moramanga sy eran'ny Madagasikara tamin'io fotoana io ary anisan'ny fotoana lehibe nazahoantsika ny fahaleovan-tena nga raha zay no ilazana azy tsy nde hiditra loatra any amin'ny resaka tantara satria maro ny mpahay tantara noho iza ary za koa tsy de hoe andeha amerina ny hoe ianina tato de nitifitra ny ianina de zao fa ny zavatra fantatra de zao amanalo ny maty ny malagasy ary tawara no tofirina fotsiny tofirina manta tamin'ny fomba feno abibina sady fahatsiarovana ihany koa ny andro nandevenana n'Andriamatoa Ratsiraka bon amezamoro en va dire na hoe avosoe amesoe andro nandevenana n'Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'ny 29 mars 2021 raha tsy diso raha diso zay dia aitsio tompoko ny minambary ary misy loka dia iresaka ihany koa tsika ao anatin'izay mitambatambatra zay ny resaka Andry Rajoelina satria rehefa dinihana sy mandingitsika zany de hita ihany misoratra eny amin'ny tareha sy ny fihetsika Andriamatoa Andry Rajoelina fa matahotra mafy izy ary araky ny lazaiko anareo foana hoe raha misy olona sary tahotra ka voalohany dia zany Andry Rajoelina zany sary tahotra zany raha misy olona sary tahotra ka faharoa za mamy Ravatomango zany sary tahotra zany tena lazaiko anareo zany tena sary tahotra zany samy fatako akaiky daholo reo fatatro akaiky daholo ireo ary nitovizandreo dia samy olona tranondaingy tena hoe tena tranondaingy ary tsy ampozonao hoe mandaingy fa ianao zany mieny fotsiny ianao ary spécialiste amin'ny bluff raha resaka bluff zany de ary bluff sy ny manipulation de tena expert izy mindrala azo hitarina koa zany raha ohatra hoe tsy resaka afatsy ny izy mindrala maromaro izy nitezaiko tao fatapatatra hoe ay mamy Ravatomango aloha tsy nitaizana iny fa iny zany rehefa tonga tao aminay tsy hoe nangatabady fa avy tao amin'ny fianakaviana ny vadiny zay tsy resahako loatra hoe ahoana fa iny izy hitanareo iny manahoana fa fantatro loatra mba tsy lazako olo-kafa hoe tiako sakaletaka na ohatran'izao iresaka an'izay tsika satria hitatsika navoakako le sary iny am'le resaka gilet pare-balles mazava ho azy fa ny filoham-pirenena rehetra manao gilet pare-balles daholo fa rehefa izy no sur mesure ohatran'ireny dia mazava ho azy fa natao tandrametaka ary vonjy tavanandro tena vonjy maika sa vonjy tavanandro filaza azy natao maimaika zany satria tokony tsatoka tsara am'le par rapport am'le mpandraitra zany rehefa mandraitra de monsieur le président ny aizany gilet pare-balles anao fa tsy maintsy refesina par rapport tam'za tamin'ny candidat zao de nanao an'izany ahako fa io tsy fantatry na ny olona miaraka amiko raha tsy mahafantatra hoe za io ne manao gilet pare-balles fa tsy maintsy mitsatoka tsara mihitsy na am'le chemise sur mesure zany na le akanjo sur mesure anaovany reny
de tonga de mpandraitra tonga de malala zany raha ohatra mpandraitra mahay moa zany hoe ty filopirenena ty manao anina fa matoly izy vitsivitsy ohatran'iny zany de ao raha ka hidiratsika iny rehefa avy eo fa ato am'le hoe menatra anao ary fireneko araky ny teneniko teo tsy andeha ilaza ny tantara hoe tato ny niainga de zao ny antony zao de zao ny tonga teto ianina sy ny karazany fa ato am'le aspect psychologique zany le fiseho an'le zavatra mihitsy sy le progression de dynamique netin'le fitiavatanindrazana zany ka naminony reto malagasy tena de tonga ty amy conclusion hoe ohatra metsoro menotra zany mandeha manao miverina zany ohatra ny foza ny analyse-tsika hoe tonga de any amin'ny hoe conclusion de hoe menatra anao ary fireneko maleriva rehefa avy vita ny fandraratsika dia ny tena moa zany tsy maintsy manomana ihany kely fotsiny tsisy zavatra tsy hay zany hoe raha momba ny tantara ny Madagasikara ho an'ny amiko zany tokony ho fantatry ny malagasy rehetra zany ary tokony rehefa tsy hay dia misy documenté zany amy zavatra rehetra hoe izabon'izao dia rehefa nianao de hoe ary foana no verina faty olona tary faty olona zao olona manalina maty ary novonoina fa matetika tsy voalaza foana ny olona novonoina tany amy faritra tsy mandrefana ary tantara mandehandeha ho angia Brunel iny averena nga ngia Brunel le momba ny ady tany amy sud-est ka namonona olona amina rivony mba tsara hoe mba averinao tantara iny zany fa maro amy tanora tsy mahalala an'izany fa de hoe Moramanga Antananarivo ary ndoka hoe ny VVS fotsiny ny tena fantatry ny maro tania tsy hiditra amizay fa atolotro an'ry Marcel Ramanatsoa sy ry Brunel sy ny karazany no manazava an'izany hoe ahoana marina inona zao fa ato am'le dynamique netin'le hoe io le 29 mars 1947 io no nitondra le sacrifice io zany le martyra maty maro tamin'io niaraka tamin'ny événement mondial koa zay ny contribué nanosika ka nahavoatery ny frantsay tsy maintsy ny lâché na hoe namototra ny colonisation reto terre na pays colonisé taty Afrika tao anatin'izany Madagasikara raha mandinikinareo amin'ny 60-62 dôly 64 ny indépendance an'ireo firenena francophone aty Afrika zany hoe raha tsy nisy zany le tena hoe raha latsaka maromaro tena hoe génocide ary sur cette affaire zany izay moa le mahatonga an'le filoham-pirenetsika hoe vazaha izy dia tsy vita ny teny an'izany hoe mba tokony anao excuse na pardon ary ny filoham-pirenena rehetra teo hatramizay dia tsy tonga teo raha tsy nisy dépendance tamina pouvoir avy aty Frantsa de dikan'izany tsy afaka loatra mi-offenser am'le patron zany tsy azo idivirana zany ka tokony isy any ny fampidinihana zany ny fampiresahana na de ensourdine nareo hoe mba tokony manao pardon na excuse officielle nareo publique hoe mialatsiny zay takany nataonareo tany Algérie satria natao anatin'ny guerre mondiale raha de maro ny malagasy anisan'izany zao ny dadabe amin'ny vadiko zany hoe ny rafozam-beako any aloha tany zany anisan'izany nalefa niady iny roa mihitsy première guerre sy ny deuxième guerre samy rehetrarehetra zany ka
Raha mandrika zany sakrifisy nataon'ny malagasy tamin'izany. Nazahoana ny indépendance. Fa ny zava-dehibe tena tiako ampitaina de zao. Tamin'izany fotoana zany, vato, lefina, ino ty kopikopy. Ho an'ny tanora zay mbola naharemarika taty aoriana rehefa mandeha amin'ny lalana Tamatavy iny a, tany amin'ny taona 770 tany a, de mbola mitondra an'iny kopikopy iny a le olona na mandeha eny an-dalana ary satria traumatisé tamin'ny 47. Tsy misaraka amin'le kopikopy iny. Ary azo medaladala amin'iny fa tonga de riatany a. Fa taty aoriana moa, plus le temps passé, taty aoriana lasa dalo malagasy indray noho ny mipotra ka zay no niseho. Ka ny tiako asongadina de zao, lefina, vato, tanapoana, inona koa re, heritsaina, heripo, pilotro, kopikopy. Zay no fitaovam-piadin'ny malagasy. Mitetry anoloana, tafondro. Tafondro marivava, basy marivava. Tanareo ngamba reny sary reny. Basy ihany koa mipoka, ary ranjanana. Sady lava ireto Senegaly, nampiadina tamin'ny malagasy teo amin'ny devahany teo. Sady lava ny ranjanana ary mampatahotra. Izao, tsy niempotra amin'ny malagasy, na mahafantaiza azy. Masina tamin'ny tanindrazana, masina tamin'ny zany hoe firenena, masina tamin'ny zany hoe ireto olona ireto no nanapotika ny firaisan-kina misy taminay samy malagasy. Zava-dehibe loatra ho amin'ny malagasy zany tamin'izany zany. Hoe talony ka tsy zao e. Talony nafinaritra e. Ary tsy namelana. Tamin'ny tolona anakiroa. Azay ny tena hoe malasa saina izy a. Hoe ny orchestre very zareo sa ny fanaraka very zareo nanao an'io sa zay ny tian'Andriamanitra lalana andanana. Ny MDRM de tena nandeha aloha tato amin'ny atao hoe diplomatie. Mifampiresaka amin'ny la Frantsa. Fa ny ambony tokony hoe ny vivaty sakelika sy ny karazana. De tsy maintsy tamin'ny alalan'ny guérilla, zay ny filaza azy amin'ny temps moderne. Zany hoe miady kely, mamely kely de mitsoka any anaty ala. Iny tsy araky ny vazaha mihitsy iny tamin'izany. Mamely kely ary de any de mitsoka any anaty ala, guérilla. Ka ireny zavatra ireny ny tambatambatra maro aman'alina ny maty a. Voatery la Frantsa nanome ny fahaleovantena ao Madagasikara. Eny fa na de fahaleovantena sarotsarony ary. « 1960. Mandrapatonga 1972. Fahaleovantena tena sarotsarony. Satria natao anaty gouvernement Antsiranana raha dia mbola nisy vazaha tamin'izany androny. Nafarafaratsy ny mety hisy vazaha. Mbola maromaro ny vazaha, nany hoe ny vahiny frantsay mijanona taty Madagasikara. Tao anatin'izany gouvernement zany. Maromaro ny tsy nahatatay an'izany. Tao koa moa ny fitiavana ny seza politika. Satria nanomboka hitan'ny sasany hoe
ity zavatry ity mety mampiova ny fiainana ara-tsosialy ka ndao atao zay ampapotika ny ngia filibersirana. Dia izay filozofia zay no nentina nanjaka jusqu'à taty amin'ny 2025. Samy manana ny clé mandoly ireo mpitondra rehetra ireo. Andriamatoa Philibert Serrano, Gabriel Ramanatsoa, trop flegme, trop mou, mialatsina toko. Richard Ratsimandravo, trop honnête. Il était trop sûr de son... Il était très sûr... Il était très sûr de lui. Il avait tellement confiance aux autres, au point d'être naïf, on va dire, par rapport à sa sécurité, par rapport aux gens qui l'entouraient. Ratsiraka Didier, qui croyait que il était prétendant aminy, il vonina ny afy, andeha amin'ny lalana anankiray, ho tonga amin'ny lalana anankiray. Tadiditsika ngamba an'le teniny foana hoe fa manomboka amin'ny tsy olona hitany hazavana amin'le tunnel. Au bout de 25 ans de pouvoir. Tsara ho fantatsika malagasy aloha parenthèse ny am'izay a. Fa Corée du Nord zao, efa filoham-pirenena telo no niova tao. Avec le fiafine, l'austérité que vive la population coréenne du Nord. Inoko marimarina fa tsy ho zakany gasy, ary tsy maintsy mirokatra ny gasy, mirotaka. Kanefa za milaza aminareo, ny puissance manaraka hipotra eo, d'ici 10 ans, au plus tard, c'est la Corée du Nord. Ary afaka mifandrefy tsara amin'ny sono. Pour l'instant, izy mbola midy zao. Voilà, tout est verrouillé par l'État. Pas des hommes d'État. Tena hoe homme d'État mihitsy. Malala ny sacrifice ny vahoakany. Fa zao, mahasoa aloha vao mahafinaritra. Ka niza mandalo mandeha manembatrembana an'izay mahasoa sy mahafinaritra zay, de mihina nitady kiraro ny daoly. Chose que Ratsiraka n'a jamais osé faire, sinon implanter. Mba nanandrana kely izy fa tsy zakany vavan'ny vahoaka avy eo. Maro karavalmanana. Tena nety ary tena ohatran'ny fanojo tamin'ny zavatra tediavin'ny malagasy le fanendrehana ny retim-panao corruption. Niena tanteraka ny risorisy tamin'ny andron'ny ngiaravalmanana. Raha ohatra sa lasa nidina 45 angambany izay. Tena hoe tena lasty. Ary na ny tena zao raha tamin'izany andro nanohatra anazy a. Tena vakivava hoe tena vitan-dravalmanana ty zavatra ty. Tsy maintsy nanao opposition intelligente. Zany hoe miteny amin'ity hoe tsy mety fa tsy maintsy manome hevitra, manome solution. Fa izao, rehefa tena nanomboka netina izy, dia natokony tena raha namana, de nisy ny vava à gauche et à droite, nanomboka koa mifangaro ny compte-ny Tico sy ny compte-ny société. De rehefa mibloqué ny Banque mondiale ny vola, ny roa andrangaha koa en plus ny ambassadeur amin'ny Frantsa, ny tambatambatra tao zay, de nivaly tamin'ny fahatongavany ngia reny, ny avènement ngia Andry Rajoelina. Eo ny tantara
no mifrikla ary zava-doza. Eo ny tantara zany no mifrikla ary zava-doza. Tsara ho fantatrareo fa ny tsy fandeferana amin'ny resaka fitondrana no anisan'ny anankiray na tonga n'ity Madagasikara ity mifriky loatra an'io. Raha tamin'izany andro reo ohatra hoe nandefitra Andriamatoa Tsirana na Filibera fa natolony tsy nilatsaka itsony izy. Moramora ve zany hoe presque plus de 90%, même pas 6 mois après anao nahongan'ny olona vaoaka firy teny an-dalambe. Fa natolony an'Andriamatoa resamba amin'ny fitondrana. De tsy nisy akory ny insurrection, ny révolution 72 raha ohatra hoe natsoina hoe révolution iny. Fa de mipasse comme une lettre à la poste. Satria maro ny tia ninga resamba tamin'izany andro any. Raha ohatra ka nomen'Andriamatoa Ratsiraka aninga Pierrot Rajonarivelo ny fitondrana, tsy nisy akory zany Marc-Ravalomanana zany sy zany andro Rajoelina zany. Ary raha toa Marc-Ravalomanana nitondra taka nitondrany tamin'ny 2003, 2006, 2002 à 2006, tena lazaiko marimarina aminareo fa tsy nisy akory zany andro Rajoelina zany fa efa lasa lavitra Madagasikara. Ny zavatra hoe za zany tsy milaza ny Rajonary Mampianina teo ampovoany napiakatra koa izy. Fa ny problème nga Rajonary Mampianina koa, il avait trop confiance. Nindry izy teo amin'ny olona manodidina anazy. Nefa nireo daholo namitaka anazy. Tsy hanonona anarana satria tsy mety ny manendry Jesy. Efa mipromety raha zay de inga Ravalomanana raha tena hoe tena tsy nafangaro ny compte-ny Tico sy ny compte-ny fanjakana malagasy fa tena nireveny tamin'ny ohatran'le 2002 à 2006, tena sahako ny tena anareo fa lasa lavitra Madagasikara satria anisan'ny olona tena natokisan'ny bailleur de fonds ary anisan'ny olona zay le izy na misy tsy tianao ara le olona de reconnaître havana hoe ty kosa tena mba hain'le olona, tena nahay nitondra firenena Andriamatoa Marc-Ravalomanana fa tsy nahay nitondra olona. Misy nuance zay il avait tous les hommes qu'il fallait, va-t-on dire. Il avait tous les moyens, la confiance entière du FMI, de la Banque mondiale. Tamin'izany andro any, ndray masovaly Marc-Ravalomanana mangataka mila 300 millions zay. Ty voly ty ato de avadika ato ty de ohatran'izao fandehany ty. Décaissement am'izany zavatra tena mihoatra ny 80% ary lany amin'ny tokony izy ny voly. Zany décaissement zany koa mbola tantara be zany ta malagasy. Indrindra am'izao fitondrana zao. Fa Marc-Ravalomanana zany raha nisy ny tokony hoe nitondra amin'ny malagasy tena hoe lasa lavitra. Marc-Ravalomanana, Ratsiraka, Rajonary Mampianina. Reo zany. Fa izao tonga am'izay ny Jiolahy. Ary eo no mahatonga an'le menatra anao ary fireneko. Nanilika mafy an'izany atao hoe vazaha zany malagasy. Je ne suis pas francophobe, attention, non. Fa mipetraka eo amin'ny placen'le malagasy mipetraka eo amin'ny placen'le ray aman-dreny tamin'izany andro zany tena hoe tena mahita an'le zavatra miseho hoe tena zao ve ny efa ranon'ny film le aza. Bandy vazaha no mijoro miseho mananatra atsika. Zao teneniko anareo zaho eken'ny vazaha manao politika.
amin'ny politika frantsay zany satria mba manana hevitra misimpliqué ary misy hevitra omeko zany satria tena nareo hoe ina ny hevitro ka mi-appliquena tamin'ny gouvernement il y a 3 ans de cela satria zay manana structure zay de io manao karazana revue dia afaka manao observation anao anao afaka micritiquer an'le gouvernement afaka mitabataba ianao satria anao anaty parti de afaka koa ianao manolokevitra de manolokevitra ianao zay ngamba ny mahavazaha raha vazaha fatadidiko tsara mihitsy ny tenin'ny président Ratsiraka rehefa avy nitantaranahako izy natonga anazy hoe za no miaramila noho ny 29 mars tsy dirako détail zay satria hitany tsara mihitsy namonona ny malagasy na my papany ary saika vonoina tamin'izany zao ny teneny anahy tsy fantatrao izy zay ho avy fa zao mba teneniko anao izy rehefa tena tsy mety ozy izy satria ny zanako ao teraka aty andafy reny zany vazaha automatika ozy izy mivadinao koa mety tsy voasakanao aka nationalité fa ianao aza maka nationalité française zany ozy izy taitra be aho zany efa amin'io mieritreritra anao démarche tany amin'ny taona tapatapako eny 5 sy 9 tany zany hoe andao raha ngamba haka am'izay fa tsy ahoana ary ny anahana ohatran'izao nefa ny tena sady mampiasa vazaha ny Madagasikara no ndao mba haka ohatran'ny olona 4 taona zay tena tonga de ohatrany hoe mifanitsy tsy fantatrao ozy izy no avy fa ianao ve no mety olana ho an'ny malagasy ka hoe vazaha ianao de hitondra ny Madagasikara nefa ny manompa razana zany ozy izy manompa n'ireo razambe atsika zany nanao sacrifice namony tena ce n'est pas de la francophobie ozy izy zay mihitsy ny tena fa fitiava-tanindrazana sarotiny amin'ny etsikitsika ozy ary tokony ny olona tsy misubira pression na mahazo pression amin'iza na amin'iza no mitondra ny firenena ahoanao moa na fahany ny radio lagataka Nil Pars jereo tsara ny constitution français à partir du moment izy miteny an'izany manokatra vava am'izany azon'ny député frantsay na fanjakana frantsay mihitsy no mitory azy hoe patrimoine national io ianao frantsay ahoana no omenao malagasy ny patrimoine national anao amin'ny firenetsika la Frantsa zany eo mahatonga an'le hoe ianao sady juge ny parti zany ary eo mahatonga an'le zavatra tsy mety mitorony en vinaigre angamba ny zay filaza azy hoe tsy mengy zany revo zany de mazava ho azy zay mahatonga ny André Rajoelina tsy afaka miteny tsony Nil Pars satria raha vao miteny eo izy de azon'ny olona torino azon'ny olona torino izy satria c'est son statut, c'est sa nationalité, c'est sa citoyenneté française qui l'emporte devant la loi. Et il n'a pas le droit de réclamer, de concéder, ne serait-ce qu'1 millimètre carré des patrimoines immobiliers de la France. Io zany no malagasy ny vo ary eo raha koty malala miteny hoe menatra anao ary fireneko menatra anao ty olona obiny etsy amin'ny fasy tsy afaky ny ady akory ny tena hoe zoany ndraty malagasy tabataba
mitomany, miaina ao anaty fahantrana sy ny karazany. Mba fantatrareo hoe fa mitrosa fotsiny ao jirama sivy amby sivifolo isanjato ana vahiny na malagasy kolabo miaraka amin'ny vahiny. Mba fantatrao hoe zany ry malagasy. Ozy lera naman'izay tamin'ny TV Plus ny raha ndray ty Madagasikara ty nefa lafo ny dralahy. Jereo ty kadasy teo izy. Titre minier ty. Jereo reto efa lafo ty lafo ty. De miresaka base ty le aritsika zao. Iza moa ny tena tompony nandraikitra voalohany nanaiky an'ireny. Mba tongavan'le izy am'izao fotoan'izao. Satria vao manomboka fotsiny ny etude de efa tokony tonga de stop e. Tsy miaingo io. Menatra anao ary firenena. Ny tolona zany le malagasy nandatsaka ny rany izy ary nitady fahaleovan-tena ho an'ny taranaka mandimby. Andry Rajoelina ny mandovan izy eo amin'ny teva eo. Maybach, jet privé, vady privé. Ty artifice rehetra rehetra ty. Autant nasika Marc Ravalomanana. Lazaina fa nisy ny jadona. Autant nasika Ratsiraka. Autant lazaina hoe mpangalatra zao sy ny karazana. Fa ty ne tena ciel ouvert ny halatra. Menatra anao ary fireneko. Menatra ny tanora malagasy aho. Raha tsy mandiry zalahy de lasa mpihira. Kozy Marc Ravalomanana rehefa miverina avy any Afrique du Sud. Efa taona tsy teto fa tea ty tafaverina sahatra mampagaga indrindra de zao. Lasa mpihira daholo le tanora malagasy. Misy tikan'izay tenin'izay a. Misy tikan'izay a za tsy te izy ao anatin'le resaka homophobie fa quelque part c'est là. C'est ça qu'il voulait dire. Ohatrany hoe tsika tratran'ny ino ty zao syndrome de ino ty capitale la Suède. Ireto goroa reny lasa tiatsika. Reto olona mandainga amitsika isan'andro san'andro. Reto olona managadra atsika. Reto olona manambaka atsika. Tsy mahamenatra azy no mitaingina an'ity Maybach sy Cadillac. Andalovany amin'ny fotaka ianao eo. Tsy mahamenatra azy mivarodravina ho anao. Tsy maintsy ampidiniko ny vidiny solika. Tsy maintsy hidina ny vidiny solika. Tsy mahamenatra azy akory afaka telo volana izy no tena. Noho izany tsy maintsy ampiakarina ny vidiny solika. Rendriamanitra anao. Toy izay Ratsiraka hoe sany nabi. De ahoana koa. Fa de maritra. Matomomboka amin'ny 1947. Matomomboka amin'ny 29 mars. Nareo menakavy zao any de niezaka mihitsy ary sasany ara mitrosa mihitsy. Hinanamborona. Vorotsiloza Senakisoa hors d'œuvre composé. Mitely lanireny ve nareo? Ty tsy mba mahatsiaro akory. Ndre ty za misinanina misilitika. Efa misy olona mahantra ao ambadiky ny tokotany ao. Voaka amin'ny varavarana amin'ny arabe anao de efa mahita mahantra firy.
Ozy le namako zay tamin'izany andro. Fihinana daholo ty reo olona milahatra makato milahatra eo. Ataondro zany amy 12 sasany. Misy amin'ny anaky 10 eo zareo. Zavatra tsy fantatrareo de efa ela ny lazana zany fa averiko. Eo amin'ny tapon'io Ambatobe io, de eo amin'ny tany pasanao, misy ankizy anaky 4 ao. Saseno tafo de amorom-pasana no matory. Tamin'izay fotoan'izay 2 taona le farany de ny zokiny indrindra 10. De fa ahoana no ohatran'izao nareo de nariny ny ray aman-dreninay mihitsy zay. Fa ny ray aman-dreninay ngambany any Antsirabe any na Betafo any. Loza. Tonga mandondona aminao le olona. Nanomboka teo ny hoe dana vadiko moa tonga de tsy nataty. Tonga de tsy nataty ny vadiko te niakatra. Nandeha nijery. I Andry Rajoelina amin'ny transition. Nandeha nijery niakatra teo. Verina avany ny vadiko, hitako bongo ranomasy be. Tsy nataty an'le izy. Tena tsy nataty, tena mipetrahanareo amin'ny toerana. Za moa tena tsy nasanakany ahy. Tsy nasanakany ahy jusqu'à tsika miteny zao. De ahoana no ataony neny? Ny tany ozy izy, tanin'olona tsy azonao kitihana. Mena moyen zareo, hoe ndao nareo ihany no manao azy, fa ratratran'ny olona eo, lazain'ny olona fa mamaky fasana eo zay, de vidanina tafo fanitso sy hazo. Tamin'izany tsy fantako moa zay nataon'ny vadiko tao fa nanomboka teo dia ny atoandro sy ny alina dia zay sakafo hoaninay. Fa tsy hoe sisa, hoe sisa tsy lany, araky ny fanaon'ny hafa, ny fampizarana amin'ny rety mahantra kamboty. Tamin'ny voalohany izy 4, 10 ny totaliny. Dozy le namako io tamin'izany. Mena sakafo le sareo miaraka amin'ny sakafo aminay. Ary indraindray rehefa malalaka dia eo atokotany, eo kaiky ny garage eo, petraka ny tabouret de miaraka amin'ny sakafo amin'izareo. Petraka eo ampovoany, zay mivady moa zany, ampianarinay koa ny zanakay. Tsy mila mpanao gazety, tsy mila mpakatsary. Tantaraiko aminareo zany amizao. Misy tika tongavana manko rehefa aveo de hitanareo. Nampidirina nianatra tao Ambatobe. Sorana an'le directeur atao fa mba latsaka koa ny ranomasina. Ety amin'ity quartier résidentiel ity ve de misy an'izany? Possible ve? Ie, mipetraka ao reo. Aloavina ny vola tamin'ny resaka frais de scolarité. Zany aby ny hoe mahatonga ny hoe ce visionnaire qui n'était pas compris, ce visionnaire qui était incompris. Tamin'ny andro Ratsiraka tsisy vola aloha zany ny fianarana. Nefa totra ny nety ihany ny zavatra. Ambatobe, atapona Ambatobe. Aiza Andry Matoa Andry Rajoelina no mipetraka? Ambatobe. Ny mahantra ny Ambatobe ara tsy fantany. Tsy fantany. Aiza miala Rajoelina mipetraka? Ambatobe. Ny mahantra ny Ambatobe ara tsy fantany. Misy an'izany eny ao. Hoe oreto alohan'ny tenenana ny fokotany hafa ny firenena sy karazany,
tokony mba jerentsika aloha ny eto amitsika. Misy mahantra ve eto amity Ambatobe ty? Misy ve eto? No? Tsy ao anatin'ny sain-dralahy zany fa vao maingana nangana trano goavana. Iry amin'ny Mangakely amin'ny midina amin'iny Betizaraina iny nataony. Fefeny tamboho avo be tsara mihitsy. Tsy hita izy menakavy ao anatiny ao. Ohatrany hoe tsy tia nihita ny mafiady ny fiadanana. Ilay firenena mikorosofahana ohatran'iny. Ary miverina tena ho grand galop. Ohatrany tany amin'ny 1947. Zay mikozy de na pon, na migadra, na voaroka amin'ny asany, na mahazo menasy. Samborina any amin'ny toerana misy azy. Tsaraina ty Antananarivo. Direct Gagazo avy eo. Tsika miteny zao alohan'ny karakter tsy fantatro hoe nanontaniana n'aiza nanontaniana zao ohatra zany. Tsy fantatro hoe aiza misy an'ny colonel Fanapera. Fa ny olona mamaly hoe d'habitude gardien-dralao ka dalalana ny ohatran'ireny. De tazominy eo mandritry ny 3-4 andro herinandro. Tao ny savilainao. Ondray moa no miteny hoe tsy sa managadrana izy. Any amin'ny tafika ny ohatran'izany. Amo zany mba miandry ihany kosa le réaction d'être mpiaraka aminy mpiaradia aminy tamin'izany. Fa tsy fantako na misy raha misy de ialako tsiny tompoko. Tsy fantatry amin'ny radiolina akory ao amin'io Ambatobe misy mahantra. Ary mahantra tena mampalahelo. Tokony hoe mahantra eto Ambatobe dia izany miantoka amin'ny fianarana, izay mivady. Makanesa ty daholo nareo. Tsisy tikan'izany. Raha tsy diso mety ho diso fa raha mianao mivadika hoe firy ny mpianatra nampidirinay primaire tamin'izany andro any. Raha kely indrindra ngamba ny 350 tany. Fa tsy haiko moa raha meno izy zao fa izy koa manana ataony. Fa raha kely indrindra hoa. Satria anao mahita an'le zavatra mitrango eo amin'le firenena zany de hoe tsisy afa-tsy ny fampianarana sy ny fianarana. Nanana taizy zay hatrany Mazanga. Amin'io centre na orphelinat io. Fady zay amin'izao fotoan'izao fa ny zanaka nitezainay. Efa misy tafavoaka. Fa misy 4e année en gestion ny Mazanganga izany satsiako. Menatranao ary firene koa. Ny tena no arovany tsara amin'ny gilet pare-balles. Fa tsy mivahoakany. Ary arovany tsara ny tenany amin'ny gilet pare-balles satria matahotra izy sao mivalika tampoka aminy ratsy ataony amin'ny vahoaka. Raha olona manao tsara. Tsy mieritreritra ny hoe isy olona mono aho. Ina moa ny dikany gilet pare-balles? Na misy mitifitra zaka sy indreo mitratrako. Tsy maty aho. Fa manina moa ianao misy tifitra. Fangahy ianao manam-pahavalo. Matoa ianao manao an'le gilet pare-balles zany de mahafantatra ianao fa manana fahavalo. Ny olona ve no nanangananao fahavalo sa ianao no créé fahavalo? Ianao no créé fahavalo. Olona manome ny heviny. Au contraire ary ny olona ireny no tokony dokafanao sy derainao misaotra betsaka amin'ny fanoloran-kevitra. Fa tsy maintsy hodiniana ndotsika hiakatra ambony latabatra boribory. Ireo ny teknisianina meo any argumentaire tsy afahana manatanteraka an'io. Andresiko lahatra amin'ny Amerikanina.
Fa ny zava-doza de zao. Mibizina nandeha aloha noho ny intérêt-ny vahoaka. Zay ny zava-doza. Mibizina nandeha aloha n'inona lazaina. On n'est pas si naïf que ça. On est en 2025 actuellement. Oui. Samy malala fa ny volamen'ny communauté internationale là, tsy nohatra 5 millions de dollars. 5 millions d'euros, tsy nohatra 3 millions 500 manizay. Hoe hito anaovana élection, sady présidentielle, la communale, no législative. Tsy nanome tsony zareo avy eo. Avaiza zany nanaovana an'izany? Ao na financena an'izany? Nisy mazita ao. Tsy naifa trono le vahoaka malagasy. Ka tsy malala izy hoe misy revitsy mainty ty a. Iah zany a mbola hanatra ihany ny teny ataoko e. Le manodikodina za tsy teny hoe vita ihany. Ça gêne beaucoup de gens. Le manintsindry tsy zakan'ny olona nefa ianao hitan'ny olona fa tondro. Ianao hitan'ny olona tondrony. Fa misy andreo olona mody manaiky fotsiny. Dontsika nos défis. Tena hoe défi a tena devant ny vahoaka. Tena hoe tena capable ianao. De eo hita ny vahoaka ianao manoratra ny kabarinao amin'ny teny frantsay. Fa za miteny ianao. Fa rarakopa na mifoto ao anatiny io. Andriamatoa Andry Rajoelina. Nafahako miteny ianao an'izany hoe ianao ny hitan'ny olona fa tondrony. Fa dokafan'ny olona ianao satria opportunité ho an'ny olona. Fa rehefa tonga ny tsy menga dia ianao ny tavela seul eo. Le roa ny ambobotoka dia anaty jet dia ianao miantso azy tsisy manentsony ny telefôniny. Tsy haiko inona loatra ny antony atahoranao ny bandy iny. Fantatro araky misy olona zay moa dia miantso anao hoe tena fantatro marina ve ty Andry Rajoelina? Fantatro io a. Fantatro loatra. Taiza ao mba nahinoko ny Andry Rajoelina hoe managadra olona zany. Tsy nisy an'izany ao. Tsy mbola naheno aho zaka hoe iny Andry Rajoelina mitory olona. Tsy mbola naheno ka hoe iny Andry Rajoelina ka nanao totondry tery an-dalambe tery. Tsy toetra an'io a. Fa rehefa mifréquenté tony le fatana liky tony, tony le fatana jilamboto tony le fatana arriviste, opportuniste, fatana totakely. De lasa ohatran'io. Tsy mba olona isotona azy. Eritsereto ma hoe président izy de tena zany tena amilay. Mais non. Président zany, on en voit tous les jours. On en fréquente tous les jours. Il y a des biens, des bons, des mauvais, sinon des pires. Ty zao de andrain'ny Emmanuel Macron zao de ho dedaky izy. De dedaky amin'iny Mahazelande, dedaky amin'iny de fa tsy hay indray izy efa deha. Enatranao ary fireneko noho izany. Miondroka mpanadrana eo anatrehan'ireo razambe tamin'izany andro. Nanao martyre sy sacrifice azahoana zany hoe
fahaleovantena fa tsy afenina fa rehefa natao mikoty rehefa nandalo ndraiky totakely tsy valahara tsy mieritreritra fa tsy ny tombotsoan'izy menakavy tena lo ihany tamin'ny andro amin'ny fanjanahantany fo may mba misy asa vita ary le malagasy koa mba afaka mivezivezy afaka mivezivezy rahan'izao tontolo zao afaka nianatra tamina université mahay malaza moa zany université malaza afaka nandranto fianarana tsara zava-doza ny tena mahazo atsika malagasy amitsika amy teny zao anao veloma amitsika atao ny YouTube satria ny hira alefa eto de tsy hoeninareo fa androany moa zany exceptionnel de mandefa hira mamelombelona fanahy mamelombelona vatana mamelombelona ny saina ihany koa veloma finaritra ho anareo ao amin'ny YouTube raha tianareo mifandarana de manaova j'aime ary azadino ny mametraka kely mametraka kely ho an'ny mpanomponareo fa aoriana kely de anambavao lehibe tsika fa aloha vita tiako mba resaka fanapery ty satria io zany tena hitako hoe priorité io priorité de priorité satria amiko zany hoe olo lefa 70 taona takan'ngalolona raha somary raha tsy diso misy lalàna an'izay hoe rehefa mihoatra ny 470 taona tsy azo atao tsony managadra an'le olona na inona nataony à la limite contrôle judiciaire ny tokony atao fa tsy vitaina pitehana ohatran'io voninahitry le olona ary eny fa na ny fianakaviany aza tsy mahita azy akory veloma amitsika tamin'ny YouTube de verina atao amin'ny Facebook tsika atao amin'ny Facebook tsika de fa hira tsika inona reny hira alefa tsika Tasy inona nalefatsika ataotsika angambany tiare ty angambany de hitatsika eo Si toi aussi, tu as envie de quitter ton emploi, d'être... Rabaina Rija, il y a un Rija africain. Fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato sawa fui quando ni hai ti socio fui quando ni hai cambiato sawa fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato sawa fui quando ni hai fui quando ni hai cambiato sawa Quanta non li fiamme
Dioniait Rufaninau Isil Wamiku Itia Liturue Tuantanana Lifianaku Dioniait Rufaninau Isil Wamiku Afui Kanaliai Tixosio Afui Kanaliai Kampia Sawa Izany zany a dia atolotra an'le ramatoa zay a zay tena mila ho voeniky ny devoly amin'ny tahotra. Tena lazaiko zany a satria ny amiko ny tahotra zany a dia fanafiana avy amin'ny devoly. Fa raha ohatra ianao tena hoe tena miaraka ianao, tena matoky tsara mihitsy, mbola ho tantarako aminareo aho hoe amin'le vaovao lehibe lazaiko anareo zay a, ahafahanareo mahatsapa hoe tena nandalo an'izany ve mbiafy le rirako eto Madagasikara. Ny ao ambadiky ny zavatra tsy fantatrareo amin'ny écran iny tena teneniko anareo fa mafy a, tena mafy a, satria mafiana iny adversaire fa tena teneniko anareo fa mafy a, mafy a. Za miteny anareo isan'andro io hoe apio mifandaharatsika e, apio tsika amin'ny avocat. Tena tsy misorona miteny anareo an'izany. Fa saingy ny olana dia zao, maro ny olona tsy mino satria tsika tery ambony be tery no mandalo amin'izao fisedrany zao a. Tsika tsy hoe mahantra, tsika tsy hoe mafiady, fa sahirana tsika satria ny ady vako tsy manaiky mihitsy ary ny aletika anao sy ny apotika anao ny tedaviny ka raha sary tahotra ianao tena nareo ako mieritreritra hoe nareo eo fotsiny mitabataba sy ny karazana. Fa vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Vous ne savez pas. Un jour, je vous mettrai au courant. Je vous informerai qu'est-ce qui se passe vraiment derrière. Qu'est-ce qu'on subit et de quoi on reçoit comme pression. Vous ne le savez pas. D'accord? Atolotra an'le ramatoa zay ty a, aza manaiky envahisen'ny devoly zany. Ny tahotra dia avy amin'ny devoly. Fa rehefa matoky tsara ianao ny hoe Andriamanitra no anatiko, Andriamanitra no miaro aho. Lazaiko anao fa nanitendrom-bohatra eo raha mipoky io. Tsy mbola nanao an'izany fa zavatra fantako dia zao, any ambadika any misy olona mipoka amin'izao fotoan'izao. Ho tantarako aminareo rehefa tonga fotoana mamety.